Ny rano eto Madagasikara isan'ireo nosy lehibe manana reniranobe indrindra maneran-tany Madagasikara. Hatrany amin'ny 503 isa no azo ananganana toha-drano, izany hoe azo trandrahina tsara ny zava-misy. Efa fahazarana isan-taona no mandre fa hiaran'ny kere sy ny haitany any atsimo fantatra ihany koa fa na ireo faritra izay manana loharano na lalovan'ny renirano dia mijaly ary tsy afaka mianoka ny rano fisotro madio. Ny olan'ny rano eto amintsika samy manana ny fisehony isapatra saingy andray ohatra iray ahitana taratra ny zava-misy eto Madagasikara isika ato anatin'ity fanadihadiana nataon'ny herinindrina bary tany amin'ny distrika Nandapa ity izay faritra be orana nefa mbola mijaly rano ankehitriny. Fanadihadiana rarahintsika vetrany. Valo amin'ny 100 kilometatra miala ny sambavany misy ny distrika Nandapa ary tafiditra ao anatin'ny faritra Sava ary faritany Lantsiranana. 17 ny isan'ny komina ao amin'ity distrika ity ary ahitana mponina miisa 2,707 sy 4 alina sy 1 hetsy ka ny 8,907 sy 4 alina amin'ireo no monina ao amin'ny komina Andrenivohitra Andapa raha ny antotana isan'ny voaka tamin'ny taona 2 sy 4 arivo. Raha eo amin'ny toetrandro kosa indray dia saika mitovitovy amin'ny eto Andrenivohitra ihany noho ny fisian'ireo tendrombohitra manodidina azy. Mpamboly ny 7,20 isanjaton'ny mponina aty an-toerana ary ny tena mahavantana ny olona dia ny fambolena ny vary, ny vanila, ny voatabia ary ny tsaramaso. Izany hoe tokony hahalo tena ara-tsakafo ity distrika ity raha ireo no jerena. Eo amin'izay tontolo iainana izay ihany koa dia manana ireo valan-java-boary manodidina azy ity distrika ity: Marjej Est, Anjanahary Be Sud, Corridor Nord ary Makira. Nefa ankoatr'izay dia manana olana eo amin'ny famatsiana rano ny tanàna Nandapa. Mariana nefa fa 9 volana ao anatin'ny 12 volana no ahitana olana ny toerana. Tsy tonga any amin'ny limitrofy ny commune zany ny rano, zany hoe ny fanirianay zany tonga any amin'ny toerana misy ny mponina izay marefo indrindra amin'ny filana ny rano satria misy mponina sahirana raha ataonay kajikajy zany mbola eo amin'ny 20 isanjato mahery kely ny mponina zany no tsy mahazo ny rano ato amin'ny commune européenne Nandapa. Arak'izany manomboka ny volana septambra izany hoe amin'ny andron'ny maintany no tena mijaly rano ny olona. Satelo, Andagina, Beanana, Ambendrana no tena hiaran'izay tsy fahampiny rano izay, izany hoe maloto ireo ranon'ireo amin'ny fotoana io nefa tsy manan-tsafidy ireo mpianatra sy ny mponina manodidina fa tsy maintsy mampiasa ny rano amin'ireo saha ireo. Tsy ampy ny fototra-afitrasa raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra mpitatana ny rano any an-toerana. Amin'ny ankapobeny ny loharanon'ny saha mazava no tena mamatsy rano ny komina Nandapa. Ity loharano ity izay mirefy 2,20 hektara. Manoloana izay olana izay eo amin'ny fizarana ny rano ny taona 9 sy 4 arivo tena tambatra ao anaty vovonana iray ireo olona tompon'ny tany manodidina ny loharano izay miisa 7,30 mikambana ao amin'ny fikambanana antsoina hoe Mamorano sy ny avy amin'ny mpanjifa ny rano ary ny Jirama. Raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra ny an-toerana dia isan'ny antony maharitra ity loharano ity ny fanaovan'ny olona ny tafy sy ny voly avitra izay mitarika ny fiotsahan'ny tany. Misy ny fifanarahana teo amin'ireo mponina sy ny Jirama mba hialana amin'ireo fomba fanao ireo. Ty zegny le barazan'ny rano Jirama le miboaka avy amin'ny loharano Samazava. Ka koa masy barazy ty zegny mandeha ato zegny hitantana ny fikambanana Mamorano zegny ty loharano tio nanomboko faramparany 2009. Ka tsy azo hagnanaovana tavy na volo havotro fa volo maharitra zegny ny zavatra tadiaviny na voly aminazy ato. Ary io nambolena kakazo zegny agny loharano agny ary le teo zegny tsy tapahana mihitsy fa mba hambela mba ho tombo mba hampitombo ty loharano ty satria tamin'ny 2000 zegny tegna nanomboko mois de octobre novembre ritsy zegny rano ty noho ny tavy tagny fontry loatra. Ka rehefa nitantana zegny izy amizao hitantsika fa izy zegny izy mba fa misy zegny tombotsoa azony vahoaka amin'ilay loharano tsiritry noho ny fitantanan'ilay loharano. Na dia eo aza nefa izay fiara-mienta ny mponina sy ireo karazana fikambanana tsy miankina ny an-toerana izay dia isan'ny fototry ny olana ihany koa ny fahanterana ireo fototra-afitrasa misy.
Ny ansa mazava manokana ohatra efa ny taona 2027 na dia efa misy ihany aza ny trano fitobidrano vaovao vao vita any Andapa Sud. Nanomboka tamin'ny 69 zegny jusque 2014 zegny afa 17 taogno lasa zay ty Laurence Mazava ty any ny rano nitantany Jirama ty any nosotrony commune urbaine Andapa. Fa nanomboka 2014 ty zegny vao vita leva tany Andapa Sud amin'ny tsara rano zegny vao miantry amizay zegny ty Laurent ty zegny mba mahazo amizay le fokotany le tsisy teo Anjehela, Antobalo, Tsakotsako mba sosony ty zegny zava-misy tamin'ty Laurent ty. Itsekiran'izay ihany koa nefa ny avy ao amin'ny Jirama ny antoerana milaza fa mbola ampy tsara ny famatsin-drano ao amin'ny commune Andapa. Raha ny fanazavana efa misy toeram-pikirakirana rano roa ao Andapa ka ny fisian'ireo dia efa mahampy ny commune Andapa amin'ny famatsiana rano fisotro madio. Na izany aza nefa ny aiko kosa izy ireo ny fantarana ireo borne fontaine no mbola lesoka raha ho an'ity commune ity. Raha amin'izao fotoana aloha ny famatsiana ny rano fisotro madio eto Andapa dia azo lazaigny hoe ampy ny rano satria manana station de traitement anankiroa zany antsika eto Andapa dia le raiky ary Samazava sy le Andapa Sud. Dia rano debit zany dia mahampy. Fa kosa hoe ny fanitarana ny borne fontaine mba hipaka amin'ny tokantrano tsirairay zany mbola ilana ezaka kely. Ny taona 1970 popin-drano miisa 7 ho an'ny mponina 3 no nisy tao amin'ny commune Andapa. Hatramin'ny taona 420 teo mbola ireo pompin-drano ireo ihany no misy ao amin'ny tanàna saingy efa nitombo 4 alina ka hatramin'ny 9 alina kosa ny olona manjifa izany. Ny taona 20 kosa no nanomboka ny fanamboarana ny château d'eau vaovao. Tetika asa niarahana tamin'ny projet paillard izay vatsiny ny bade vola ka ny commune Andapa no nahazo ny château d'eau geza indrindra. Izany hoe château d'eau mahazaka hatramin'ny 500 metatra toratelo ary mamatsy popin-drano 420. Izany hoe ireo popin-drano 17 teo aloha miampy 710 vaovao. Mbola tsy ampy anefa ireo popin-drano ireo rano vaovao nangonina tany an-toerana satria amin'ireo fotodrafitrasa misy ireo ny 13 isanjaton'ny mponina no mbola tsy mahazo rano fisotro madio. Antony no mahatonga izany dia ny fahalaviran'ny toerana misy azy na ihany koa olana eo amin'ny tsy fahafahana misarika rano ao an-trano. Amin'ny Jirama aloha tsy dia misy olona fa saingy ny olona nipetraka zao mahakasika an'ilay olona te hampiditra an-trano. Nefa tsy mbola tonga hono ny fitaovan'ny Jirama dia manjary sahirana le vahoaka ty sitina ny trano zany hatram'izao mbola tsy nahatonga fitaovana hono Jirama ka ny olona efa te hampiditra an-trano zay ny problème misy zao. Fahitako azy aloha mbola tsy ampy le borne fontaine satria manelanelana lavitra loatra zany any amin'ny 100 metres angamba nelanelana ka maro le olona mbola manjary avy lavitra avy agny izy mandeha makarano eto somary satsahirana satria le mitondra azy mandeha any an-trano zareo eo no manahirana satria efa mahatsiaro hoe fotoana fa bebe le fotoana very zany. Eo amin'ny fitantanana ireo fotodrafitrasa ireo ihany koa nefa dia misy ny rafitra efa napetraka saingy mbola ahitana olana trano izany. Foroisan-jaton'ny vidin'ny rano 2 metatra toratelo no averin'ny Jirama amin'ny commune. Ireo foroisan-jato ireo indray avy eo dia mbola mitsinjara ho toy izao. Ny 10 isan-jaton'ny no antsoina hoe taxe de consommation. Io taxe de consommation izy andoavana ny rano very eny amin'ny popin-drano. Ny 10 isan-jato ambiny kosa dia surtaxe sur fond de travaux izay tokony hanitarana ireo fotodrafitrasa efa misy. Saingy noho ny fahabetsahan'ny rano very eny amin'ireo popin-drano ireo dia tsy mahaloa ny vidin'ireo rano very ireo intsony ilay 10 isan-jato taxe de consommation. Vokany alain'ny Jirama indray ilay 10 isan-jato tokony hanitarana ny fotodrafitrasa. Antony mbola maimaim-pona ny rano eny amin'ireo pompe ireo ka misy ihany ny tandrevaka. Fa raha ny zava-nisy hatramin'izay zany noho mireo rano nisy tany amin'ireny borne fontaine regny dia tsy naloha vola dia lasa tsy ampy ilay 10 isan-jato natokana ho an'ny taxe de consommation fa atelin'ny Jirama miaraka koa zany le 40% sisa hanika tsy afaka manitatra fotodrafitrasa zahay amin'ny famatsiana rano ka tamin'ny 17 aogositra 17 teo dia nisy ny fifanarahana zany hoe teo amin'ny
plateforme PSC Tompontsy ny commune urbaine Andapa ary ny Jirama. Zany hoe ny resiny io plateforme Tompontsy io zany ny fitantanana ny borne fontaine enina amby valopolo misy eto Andrenivohitra. Zany hoe zany haloha vola sisy rano bojotsony zany eto Andapa. Manoloana ireo olana ireo nanapa-kevitra ny avy ao amin'ny Jirama sy ny commune fa ampiandreketina ny tsy miankina ny fitantanana ireo pompin-drano ireo, izany hoe mba hampidi-bola misimisy kokoa ahafahan'ny commune manitatra ireo fotodrafitrasa eo amin'izay famatsiana rano izay. Raha teto Andapa moa zany jerevina dia nisy zany ny problème kely taminy satria zany raha jerevina zany le dépense communale raha ndatampotra montana taxe surtaxe zany tsy nacouvrir les dépenses communales. Dia raha jerevina moa zany indrindra fa ny borne fontaine zany tena ngedangeda zany le consommation tao. Dia niezaka moa zany Jirama sy ny commune hoe niezaka ny privatiser zany le borne fontaine megny tsy miankina. Dia rehefa azony tsy miankina le borne fontaine dia mba miaingy zany ny fandaniana ataon'ny commune, dia mba mitombo zany le vola azon'ny commune montant sy hoe amin'ny surtaxe mba ahafahan'le commune magnano asa fanitarana. Ankilazay anefa dia mangataka ihany koa ny avy ao amin'ny commune ny mba ampiakarana ho enimpolo isan-jato ilay 700 isan-jato surtaxe sur fond de travaux mba ahafahana manitatra ny fotodrafitrasa. Nisy arak'izany niezaka natao mba hitantanana ireo pompin-drano ireo. Nisy fanofanana nomen'ny Jirama ireo olona 4 natao hitantana ny pompin-drano ary rehefa vita ny fanofanana azy ireo dia ny ONG Toampontsy amin'izay no nitantana ny pompin-drano tao amin'ny commune Andapa. Ny faefatra ambin'ny folo ny volana Aogositra teo no nanaovana ny sini izay fiara-miasa vaovao izay ka nitanjona dia niahafahan'ny commune manitatra ny fotodrafitrasa efa misy. Raha ny hita ao amin'ny code de l'eau ny commune no tompon'ny fotodrafitrasa famatsin-drano eo an-toerana saingy anjaran'ny Jirama no mitantana ireo fotodrafitrasa ireo. Amin'izay fampandraisana andraikitra ny vahoaka izay misy ny vola alohan'izy ireo ahafahana manentsina ireo banga any amin'ny Jirama ahafahana manitatra ireo fotodrafitrasa efa misy eo an-toerana. Kasika ty borne fontaine numéro 16 zany ty madio rano no anarany ka ny sarany zany efa nirana tamin'ny vahoaka fa hoe 50 ny zerikanina dia ny sio zany 20 ka efa tapa-kevitra ny vahoaka fa handoa io isam-bolana dia iny zany entina andaovana le facture avy amin'ny Jirama zany. Eo amin'izay fampandraisana andraikitra ny vahoaka izay nefa dia mbola olana hatrany ny fahefa mividin'ny mponina raha nambariny ireo tompona andraikitra mpitantana ireo pompin-drano. Tsy isan'andro ny mponina no manana io vola aloha amin'ny vidin'ny rano io raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Resaka olona zany amin'ilay hoe fitantanana azy ny vahoaka zany ohatrany indraindray tsy fotoanany tsy amin'ny fotoana rehetra ny vahoaka manambola fa indraindray izy andro azy somary sahirana ihany amin'ilay raha nefa efa nirana le vidiny fa io mo ny fiainana efa sarotra ka zay le ohatrany sahirana ny vahoaka nefa n'ilay izy ndraiky aloha tsy dia ambony be le vidiny isam-bolana fa any amin'ny 100, 700, 100, 160 raha ambony indrindra. Taorian'izay fanomezana ny fitantanana ireo pompin-drano ireo ho an'ny tsy miankina ihany koa dia misy ny dingana tsy maintsy arahana anton'ireo vola alohan'ny mponina isam-bolana ireo. Voalohany misy ny droit d'abonnement 209 ariary aloha amin'ny Jirama, misy ihany koa ny ofan'ny compteur izay voafetra ho 750 ariary isam-bolana amin'ny tarif 52 ary ny vidin-drano lany ihany koa dia noferana ho 2.700 ariary isaky ny mètre cube. Sarotra arak'izany anefa ny anatanterahana ireo fanirian'ny mponina sy ireo mpitantana ny rano ireo ny tompona andraikitra eo anivon'ny Jirama. Ny rano zany avy amin'ny source avy aty zany volanazany hoe vity izy avy aty. Dia misy mitony décanteur moa zany tony le partie voalohany tony. Décanteur de compartiment. Dia rehefa avy eo izy passer ny filtre rehefa izy moa mikatona izy io zany sous couvercle zany izy io. Dia tonga ary filtre zany izy traité base hypochlorite de calcium. Nono mbola tsisy jiro moa ty zany dia natao traitement gravitaire aloha izy ribarika zany le misy produit de traitement zany hitraitena le rano. Dia rehefa avy eo zany izy miala amin'ny filtre zany vao miditra ary amin'ny réservoir ary ambany ary. Dia à partir amin'ny réservoir zany izy distribueny mandeha any amin'ny ville.
na dia eo aza nefa izay finiavana hitazona ilay 100 amin'ny taxe d'assainissement izay dia niaiky ireo tompony andraikitra fa tsy ho vita izany be loatra ny rano very rano fanazavan'izy ireo hatrany raha tamin'ny paopi-drano mbola 7 tsy latsaky ny 30 metatra toratelo ny rano very izany hoe ny rano avy nampiasaina ao an-tokantrano ihany koa na any amin'ireo pompin-drano amin'izao fotoana izao amin'ireo chateau miisa 2 eo amin'ny tanàna tsy latsaky ny 50 metatra toratelo amin'ireo 700 metatra toratelo ny rano very sosikevitra natolotra ireo tompona andraikitra ireo araka izany ny ametrahana sapan-draharaha toy ny samivany antoerana ka ny fitantanana ny rano indray no tena imasona mbola mipetraka ihany anefa ny olana amin'ny hoe ny dirama ihany ny tompon'ny fitantanana ny famatsin-drano araka ny voalaza ao amin'ny code de l'eau ka misy fiantraikana eo amin'ny fitantanana ny tanàna ka eo anatrehan'izay zany dia raha araka ny dinidiniky ny fanaovana eto amin'ny jirama dia ny système samiva ihany ny mety ka ny fombafomba tongavana amin'izay zany no dininay miaraka amin'ny jirama amin'izao fotoana zao miaraka amin'ny commune farany isan'ny mampitarainy ireo mpitantanan'ny rano anantoerana ihany koa ny fisian'ny andehana ny autorité nationale de l'eau et de l'assainissement ity rafitra ity izay mitantana ilay 100 natokana ho an'ny taxe d'assainissement ny andeha izay rafitra miankina amin'ny ministeran rano ary natao andrindra ny asa rehetra mikasika ny fitantanana ny rano tafiditra ao anatin'izany ny fitantanana ireo rano ampiasain'ireo indostria samihafa ireo indostria ireo indray avy eo no manome tamberibidy amin'ny fanjakana ahafahana manatsara ny tontolo iainana amin'ny rano izany hoe tsy ny commune no mitantana ireo vola ireo fa ny andeha sarotra nefa ny mahazo ireo vola ireo satria tsy mazava amin'ireo tompony andraikitra any an-toerana ny tena asa ny andeha ary tsy misy ihany koa ny mangarary eo amin'ny fitantanana ireo vola ireo hatramin'izao aloha dia hita nefa tena mitarazoka be zany tena mitarazoka ary zay koa zany ny commune dia tianeny mampahafantatra fa tsy mahafantatra ny situation zay à jour zafady amin'le teny baiko fa ohatran'izay zany tsy mahafantatra hoe ahoana moa ny toe-bolanay any amin'ny jirama na any amin'ny andeha amin'ny fotoana ilanay azy anana ny jirama trosa ve zay tsy mba misy petra-bolanay ihany zay dia tsy mahafantatra zany zay zany ny problemanay zany ka ny zavatra engavinay zany mba tokony ho isy zany ny mangarahara raha ny fanadidina natao dia lava ny dingana rahana raha aka ilay vola 100 natokana ho an'ny taxe d'assainissement iny any amin'ny andeha voalohany tsy maintsy manao fangatahana any amin'ny jirama ny commune avy eo manao ny tombabidy ny jirama ry tombabidy io no entiny eo anivon'ny filan-kevitra munisipaly averany amin'ny jirama rehefa avy lanin'ny filan-kevitra munisipaly ary avy eo ny jirama indray no miresaka amin'ny andeha ary ny andeha no manome ny fanapahana farany tafiditra ao anatin'ny politika ny ministera ny hanatsarana ny fomba fiasa eo anivon'ny andeha sy ny commune hoy kosa ny ministra ny rano raha nanontaniana mikasika ity olana ity eny iny moa ny resako a rafitra efa misy ny andeha fa dia ny fanatsarana azy zany zao no entina mba tsy hisiany lesoka aty sy roa zany amin'izay fitantanana izay fa rehefa mipetraka ara-dalàna ny rafitra sy ny lalàna izay mifehan'izany dia ataoko angamba tsy hisy taraina amin'izany ary amin'izao fotoana izao koa ne hitantsika fa misy io service technique izay atsangana isaky ny commune irahan'ny ministeran'ny rano sy ny ministeran'ny intérieur sy ny décentralisation izay misahana ny commune izany dia efa nisy ny fifanarahana vita soni nataonay ministera rotonta mahakasika an'izany ka raha mipetraka tsara ireo rafitra rehetra ireo dia tsy ho isy izany olana madinidinika izany raha ny tatitra avy amin'ny ministera amin'ny ankabeny dia 700 mponina eto Madagasikara no mahazo ny rano fisotro madio olana trano mahatonga izay akelin'ny tany fahazoana rano izay ny fahalemen'ny orinasa mpanjakana mpitsinjarany rano ny jirama izany tsy fampiriny vola entina mametraka izay politika hanomezana rano fisotro madio izay etsy ankilana nefa mbola mieritreritra ny hanondrana rano ihany koa ny firenena malagasy misy tokotrany ny rano izay tokony ahondrana araky ny resahana zany fa nefa moa mbola mila fandalinana be izany ary mila fanentanana ihany koa amin'ny vahoaka satria tsy maintsy jerena ihany koa ny amin'ny lafiny ekonomika sy ny lafiny sosial araky ny nazavaina tamintsika rehetrarehetra to fa misy tokoa ny rano rehefa tsy ampiasaina dia very any anaty ranomasina fotsiny ka maninona tokoa moa raha ohatra ka ho jerena ny momba an'izay raha tsy ahivy ny fanotona 24 no efa nandrenesana ity dedikasa hanondrana rano ity
Ny taona 2024 no saika hanomboana izany saingy nitsefitra izany no tsy fanekeny sehatra samihafa nanaovana izany. Miariary fa maro amin'ireo faritra eto Madagasikara no mbola mijaly rano nefa ny fanjakana amin'ny hevitra nanondrana rano. Ny fandrindrana ny fitantanana ny rano eto amintsika araka izany no hita fa mbola olana ary tato anatin'ny 5-10 taona dia mbola tsy nahitamba-olana. Tanjona napetraky ny fanjakana nefa ny ampiakatra ny tahany fahazoana rano fisotro madio ho 720 isan-jato hatramin'ny taona 2022 raha toa ka 400 isan-jato izany ankehitriny. Eo ihany koa no hoe ny 720 isan-jato amin'ny mponina no tokony azo fotodrafitra samy maharitra eo amin'ny resaka famatsiana rano. Raha ireo ny zava-misy mbola lavitra ezaka ny fampanana rano fisotro madio eto Madagasikara. Raha oharina amin'ny firenenkafa toa ny Libia izay mijaly rano nefa manan-kareny be ary isan'ireo firenena mandroso indrindra eto Afrika ihany koa. Ny 5 isan-jato ny firenena ihany nefa no mahazo rotsakorana mihoatra ny 100 milimetatra isan-taona. Narahintsika teo fa manana tombo Madagasikara amin'ny resaka rano sy ny ranon'olana fa ny fitantanana sy ny politika hitsinjarana azy tao anatin'izay 5-10 taona nahazoana ny fahaleovantena ka nahatonga ny faritra sasany ho zanak'ikala hafa amin'ny fampandrosoana distrika iray fotsiny amin'ireo maro manana olana no naovantsika izay fanadihadiana teo izay mbola maro araka izany no azo ambara sy tokony otran-drano no heverina nefa fa nampatsiahy ny rehetra ny andraikitra sy ny lara-pamena tokony imasoana izany. Ety ampamarana tsara ny manamarika fa ity fandarana itsika ity dia azonao arahana amin'ny roa manaraka ity. Tapitra ihany koa ny fandarantsika androany. Misaotra anao nanarika izany hatramin'ny farany ary manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Velomaro tompoko.